Molotra ny arahaba tompoko. Mbola etoy hatrany ny orana tandrifin-drahona mety arankotrika indraindray any amin'ny ilany atsimo andrefana, ny ilany andrefana ary ny faritra avaratry Madagasikara. Iamaina mentalana kosa any amin'ny faritra hafa. Raha misy aza moa ny rotsakorana ho an'ny faritra sasany ho an'ny afovoantany dia mety ho kely kokoa izay amin'ny ankapobeny. Raha tazantsika amin'ny sary azo amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy an'ity rahona ity atao amin'ny ranomasimbe indianina izay amavahana ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy avaratry Madagasikara iny amin'ny alarobia ho avy izao. Mety anatombo kokoa arak'izany ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra sy avaratra Atsinanana amin'ny alarobia izay ka entanina sahady ny mponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana. Andao jerena amin'ny antsipriany ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Andrahona mety arahana orana malefaka indraindray any amin'ny morotsiraka ny faritra Atsinanana, Analanjorofo ary Ambatsoa. Ny faritra hafa moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Mety iseho ihany koa ny zavona amin'ny maraina ho an'ny tapany atsimony afovoantany. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny manodidina ny Samborano. Anorana tandrifin-drahona mety arankotrika ihany koa ny any amin'ny faritra Ibongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromania, Matsatrambo, ny Orombe, ny tapany avaratra ny faritra Menabe ary ny manodidina ny Antsalovo. Andrahona mety isy ihany ny Erjika isina orana malefaka any amin'ny morotsiraka ny faritra Atsinanana, Analanjorofo, Ambatsoa ary Antalàha. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 420 hatramin'ny 720 degré zao ho an'ny afovoantany, 220 hatramin'ny 430 degré morotsiraka Atsinanana, 220 hatramin'ny 530 degré kosa ho an'ny ilany andrefana, ho tafakatra hatramin'ny 430 na 730 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka ary amin'ny Menabe. Mivinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray ary dia azo vahana ho ateo ny orana tandrifin-drahona mety arankotrika indraindray any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Mety anatombo kokoa izay rotsakorana izay any amin'ny faritra Ambatsoa sy ny tapany atsimo ny faritra Sava. Azo orana tandrifin-drahona mety arankotrika ihany koa ny ilany andrefa ny faritra Ibongolava sy Menabe. Ny faritra hafa moa dia tombanana omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinany maripana indray dia tsy misy fivana misongadina aloha amin'ny ankapobeny fa manodidina amin'ny 420 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 220 hatramin'ny 430 degré morotsiraka Atsinanana ary manodidina amin'ny 220 hatramin'ny 530 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananka 930 na 730 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary no amaranantsika sahady dia azo vahana ny orana tandrifin-drahona mety arankotrika indraindray any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana ary ny ilany atsimo andrefana ny Madagasikara. Andrahona mety isy ihany ny Erjika isina orana tandrifin-drahona indraindray any amin'ny ilany andrefana ny afovoantany sy ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona mitsitokotoko. Mivinany maripana indray eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 220 hatramin'ny 530 degré morotsiraka Atsinanana ary 220 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananka 930 na 730 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Dia izay indray raha mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamefy tananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.